miarabantsika ny namako malala amin'ity fiaonantsika ity, miazakazaka de miazakazaka ny fotoana. Ararotina ny toetrandro ny andro mba hahafahantsika manolo tena ao an'Andriamanitra, ary ararotina araka le loha hevitr'androany mba hahatonga antsika hanana fandresena miaraka amin'i Kristy. Ilay dia mahakamo ny fandresena. Isika io de tsy maintsy mandroso, tsy maintsy mandeha, tsy maintsy manao zavatra, ka ny fanirian'Andriamanitra, ny hetsika rehetra zay ataontsika de hitondra fandresena sy fahombiazana ao antsika. Korintena voalohany toko 5:20, andininy 7:20. Isaorina ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy misy olona marefo sy miankidoha indrindra mihoatra noho ny fanahy zay mahatsapa, ny mahatsinitsinona azy ka miantetra tanteraka amin'ny famendren'ilay mpamonjy voombo tamin'ny hazo fijaliana. Ny fandresentsika de ao am' Jesosy Kristy. Tsapanao ve fa miatrika ady isan'andro isika? Ao ny ambaran'ny soratra masina, isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanapahana sy ny fanahy ratsy eny am'rivotra. Miady isan'andro isika amin'ny herin'ilay ratsy. Ny akanjontsika, ny sakafontsika, ny mombantsika rehetra de fitaovana ampiasain'ny Satana andresenantsika. Ka raha tsy mitandrina isika de ho resy amin'ireny toe-javatra rehetra ireny. Raha ikentsika ho mpitarika antsika Kristy de hitarika sy hiaro antsika eo amin'ny lalana tery izy, lalana tery kanefa azo antoka fa ho tafavoaka isika, satria Kristy no mitantana antsika, Kristy no mitondra ny fiainantsika. Rehefa manaraka ny dia tongotry Kristy isika dia mamirapiratra eo amintsika ny fahazavany. Ary raha maneho taratra ny fahazavana indramina ny voninahitry Kristy tsika de zao mihamazava hatrany ny lalana zay alehantsika ary mizotra makany mifandresena ny diantsika. Indraindray everitsika fa mahafinaritra ny mandeha amin'ny avinavina, ny mandeha amin'ny ambom-pontsika araka zao tontolo zao. Mety mahita fifaliana isika, mety mahazo fankatoavana sy fankahirezana avy am'izao tontolo zao isika, mety mahazo fankasitrana avy am'izao tontolo zao isika, satria nandeha tamin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika, ny volantsika. Mety aneo fampanantenana manintona ao antsika izao tontolo zao no ny drafitry ny fitiavan-tena izay arosony eo anoloantsika. Kanefa fitaka goavana izany, tsy ho lasa lavitra ny voninahitra azy eo omeny zao tontolo zao antsika. Hijinjangidi-piainana ao aoriana kely ao. Fa rehefa manara-dian'i Kristy isika de tsy hamela antsika ho irery izy, hitazona antsika ary sintona antsika, hitaridalana antsika ho any amin'ny fandresena. Ny fandresentsika zany de zao tsy eto am'izao tontolo zao fa fandresena ao am' Kristy. Lay dia makany amin'ny fandresena. Omen'Andriamanitra antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha miady rery de resy, fa raha mandeha miaraka amin'i Kristy de mandresy. Tazomy izy ho mpandresy ny fiainanao. Hivavaka isika. Jesosy tompo tsara misaotra anao zay fa manome toky ianao fa mpandresy izay. Ampio izay mba hanaiky ho tarihinao, hanaiky ny sainatolotrao ary hanaiky hilefitra eo ambany sitraponao de ho mpandresy izay. Zany no tombontso tsara indrindra, fanomezana tsara indrindra eto am'izao tontolo zao. Lehilahy sy vehivavy mandresy satria miaraka aminao. Enoa ny vavakay, valio zay satria tononoko amin'ny anaranao Jesosy zany vavakay zany. Amen.